ilay ampakarona tsara tarehy na ilay tovovavy milaozana. Izany no dindinika ifanaovantsika amin'ity androany ity izay anasaokanao indray ampitiavana. Miaraba antsika rehetra namana mpiara-midinika na iza toerana izay misy ianao dia faly miarahaba manolotra ny firarian-tsoa antsika tsirairay avy ary aoka samy anaiky isika sy resy lahatra fa ny famindram-pon'Andriamanitra tokoa no tsy nalanydritantsika dia izay no antony izao fiaonana izao ka dia miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tonoana mandrakariva hatrany koa nefa ny fiadanany mba hanjaka eo amin'ny fiainanao. Ndeha ry araka hivavaka isika mialoha izao dinidinika izao. Raha eo apetraka eo ampilatananao ity fotoana sarobidy ity izay isaorana ianao tsy tapaka isanandro isanandro satria tsapanay fa fitiavanao izao fiaonana izao. Amelany tsy fahatanteranay ny elokay diovy izay mba ho afa-pahotana ary sasao izay mba ho afa-keloka ary mangataka ny fanaina masina kosa hitoetra ty amponay ampianatra ny teninao ary izany fanahy izany ihany koa no hifeny zavatra rehetra amin'anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ilay ampakarina tsara tarehy na ilay tovovavy izay nilaozana. Ao amin'ny bokin'i Ezekila dia misy sary anankiray matalanja momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Nisy fahitana mantsy izay nasehon'i Ezekila ny amin'ny fomba nahitan'Andriamanitra tovovavy kely anankiray nafoy. Zany hoe io tovovavy kely io dia tsara ny maneho antsika be-androany fa maneho an'ny vahoaka Israely, maneho ny vahoakan'Andriamanitra izany. Ary amin'ny Ezekila 4:10 io dia ampitain'Andriamanitra amin'ny zaza nariana navelany reny no fateny an-tsaha ny vahoakan'Andriamanitra. Ary amin'ny Ezekila io koa nefa no ahitantsika ny fomba nitondran'Andriamanitra nanavotana ilay zaza ka nitondrana azy nody niverina no karakarainy nampiny mandra-pahatonga azy azo tanterahany ny hatrehan'ny fanekena ny fanambadiana ary ny fiafarany amin'ny Ezekila 4:10 dia tonga tovavy tsara tarehy ary tonga mpanjaka vavy izay nankafiziny firenena rehetra izy. Ao no voalaza dia mba hovakintsika ny izany tantara izany. Ao amin'ny Ezekila 4:10 ka manomboka amin'ny 1:4. Ary ny amin'ny nahaterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadi-potranao tamin'ny andro nahaterahanao. Ary tsy voapandro tamin'ny rano ianao na voahosotra sira na voadidina lamban-jaza akory. Tsy nisy maso niantra anao izany aminao na dia ray akory azy amin'ireo zavatra ireo mba hamindra fo aminao fa nariana tany an-tsaha ianao satria natao zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro nahaterahanao. Ary raha nandalo aho dia nahita anao niosokosona teo amin'ny ranao dia hoy izao taminao, raha mbola tamin'ny ranao ianao ho velona ny ianao. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra ilay Andriamantsika mahita ny toerana misy antsika. Ary raha nandalo aho ka nahita anao, tiako mba ahita anao koa Andriamanitra androany. Ary teny izy nanao hoe ho velona ny ianao. Toy ny tantara 1:7. Ary nataoko alinalina toy ny zava-maniry tany an-tsaha ny isanao ka nitombo sy ny alehibe ary tonga tsara tarehy tokoa ianao. Nitombo ilay tovovavy ary dia niatsara tarehy izany tovovavy izany. 9.
Ary raha nandalo ka nijery anao dia hitako fa zany no fotoananao dia ny fotoam-pitiavana ary narakotra anao ny lambako ary nosaronako ny fitanjahanao. Eny ny anina taminao ka nanao fanekena taminao hoy Jehovah Tompo ka dia efa ahy ianao. Ry mpiara-midinika namana, nataon'Andriamanitra ny fikarakarana rehetra. Ny rehetra dia tsy nahita ny hatsaratarenao, rikoriko ny olona, fa rehefa nandalo a Jehovah dia nikarakaranao. Dia nitombo ny hatsaratare teo amin'ny fikarakaran'Andriamanitra. Iriko mba hitombo ny hatsaratare atsika eo amin'ny fikarakarana izay ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro. Fanomezana avy amin'ny Andriamanitra ny fahatsaratare. Zao no voalaza amin'ny 4:4. Ary dia niely tany amin'ny jentilisa aza nilazanao noho ny hatsaratarenao. Avy amin'Andriamanitra ny hatsaratare. Kanefa indrisy fa toa niodina ilay vehivavy amin'ny 5:5 sy ny manaraka. Kanjo na tokony hatsaratarenao ianao ka nijangajanga no nilazanao. Indrisy tsara tarehy ilay apakarin'Andriamanitra ho vady. Tsy noho ny nataon-dra vehivavy izany, fa noho ny nataon'Andriamanitra. Noho ny fikarakaran'Andriamanitra noho ny fikarakaran'Andriamanitra anao, tsara tarehy ny fahitan'Andriamanitra anao. Fa saingy izao, impiry aho no miodina, impiry aho no mandao an'Andriamanitra. Kanjo na tokony hatsaratarenao ianao ka nijangajanga no nilazanao, sady nanara-po nijangajanga tamin'ny mpandalo rehetra ka nafoy azy izany ho azy izany. Noariana mba aneo hatsaratareny fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninahiny isika. Izany ny fikendren'Andriamanitra. Raha ivelo ny zavaboarin'Andriamanitra fa ny tenany ihany no tompony hatsaratare, dia manomboka hatreo dia miena ny fanombanana izany hatsaratare izany, ary tadidio fa miandry azady ireo karazana olana isan-karazany. Ilay ampakarina tsara tarehy, ilay tovovavy nafoy no karakaraina kanefa indrisy fa niodina tamin'Andriamanitra. Mety ho izaho io, mety ho ianao raha tsy mitandrina ianao. Impiry moa nefa nisy filazana fa Andriamanitra dia mikarakara antsika tsirairay. Ataon'Andriamanitra avokoa ny fomba rehetra hikarakarana antsika, ahatonga antsika ho tsara tarehy eo anatrehany, saingy miodina isika. Nanadino ny fikarakarana nomena azy ny Israely na niala tamin'Andriamanitra. Androany tia ilaza aminao androany, fa mbola tia hiteny aminao indray Andriamanitra manao hoe ho velona anie ianao. Andalo aminao Andriamanitra dia mahita anao izy, ary vonina Andriamanitra hikarakaranao, ary mbola sany ny hiteny aminao manao hoe ho velona anie ianao. Iriko mba izany no manosika antsika androany, izany no anentana antsika androany, izany no hafaly antsika tsirairay avy androany. Misy Andriamanitra izay mahita anao. Tompone, ombanao ka hitantana indray ny tontolo andronao androany. Mahireza, tsy hafoy, tsy hasaraka anao Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotranao ny amin'ny teninao izay nomenao androany, ka nampahafantarinao anay teto indray fa izahay dia toy ny zaza nafoy na ariana, natao tsinotsinona kanefa rehefa nandalo ianao dia nahita anay ary nikarakaranay, ary nanome toko fa ho velona izahay. Andriamanitra, aoka izany no hafaly anay raha hiatrika ny tontolo andro androany, ka tsy hijery ny tsy fahatanterahana tokoa ianao androany Andriamanitra, fa noho ny alehibe ny fitiavanao anay dia hikarakarana indray ianao. Dia tantano ary tontolo androny androany, aza mafoy na mahasaraka anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.